zanahary faharoa nareo zanahary faharoa fa izay lehilahy moa zinona inony zay zay rehefa marary ohatry ny zazakely fa ny vehivavy rehefa marary tsy mampiseho anao zany mihitsy izy hoe marary zay tsy maintsy fato rehefa avy eo angamba na gripa raha tao akory moa fa izy le taloha fa za tafara fa zay le hoe ty efa marary de zay zany le fiarabana de miarabany Xena miarabany Larissa izay mbola vavy anankiroa kely eto aminay eto zany amin'ny ity fety ny vehivavy ity za tsy hitanareo sary satria ratsy be aso fa manao masaka riva amin'ny bandy zay nisy moa miarabany Antsas Francis Goty fa saika dino de miarabany tsy maninona na lehilahy tsy arabahina amty andro ty fa tsy olana zany nisy nanome sosokevitra hoe tokony mba vehivavy no manao fanentanana ao fandarana rivotra ho an'ny rapitso Matsiny Androany io fa efa tonga eto Larissa tonga eto Xena zay moa sarotra aminay nivadika vehivavy tapika eo raha ohatra ka ny feo mboaramboaranao vehivavy mety ho vehivavy ihany fa ity zavatra ity raha ny tokony izy mivoaka sary androany de anentanana anareo zay manaraka any anatin'ny Facebook sy ny amin'ny YouTube any fa mivoaka sary indray tsika androany radio vision io androany io ka ifantoka kokoa momba an'izay resaka vehivavy zay tsika amin'ity andro androany ity tsy fety ny vehivavy androany io fanamariana satria misy mifampiarahaba matsy de arabainareo tratry ny fetinareo tsy fety ny vehivavy androany ary za tsy miomboka-hevitra amin'le hoe vehivavy tsy miasa androany misy olona tsy ao an-tsainy akory ny hoe ady sy tolona ho an'ny fampitovian-jo io ataonareo vehivavy io amin'ity andro androany ity fa tsy hoe hipetrapetraka any trano any de tsy hiasa de aleo mba hiatsenatsena kely mba tsy miasa androany any amin'ny zavatra hafa mihitsy ny makamon'le ataon'le olona ka aleo tonga de ampiresahana am'izay Xena fa ohatrany tena lasa be ny amoa zany teraka resabe aloha vetivety Xena teraka resabe ty ry valizy misy kirana sy makaty sy makaroa ty ordinateur koa zao tena marina batterina ordinateur volamena de jery alefa hita lavitra iny aho omaly fa tena ilako tsiny ary ifonako mihitsy fa atsasakadiny atsasakadiny any kiakakaka amin'ny satria na ny antony ny voaka ilay ministra zao nolazainy izy moa mitena nareo fanamarana ofisialy iny mbola voataratasina lefa administrative fotsiny fa maninona navoaka tamin'ny télé sy radio arahoa izy namoaka hita tamin'ny télé sy radio asanga tsy ho za aloha satria taratasy sy taty amiko télé sy radio le izy tsy taty de le filazana misy aloha zany tao anaty le filazana tena ilako tsiny fa tsy mitarika le atao hoe pôly simika ahako fa tena amin'ny lalàna internationaly de tsy azo alefa any amin'ny soty ny zavatra misy batterie raha ny zavatra azo aveko kely aminao fotsiny raha ohatra le mila sotasota am'izany azafady de le izy tsy mamena zao andeha anamboatra ordinateur de ataoko volamena ny any batterie tsy mamena carte mère ataoko volafotsy fa ny disque dur volamena ihany fa ohatra amin'ilay tena tsy mahamenatra hoa ny manontany tsy mahamenatra manahirana ny mianatra tena tsy mahamenatra zany tena ampanitry tena lehibe de ampitiavana lehibe no tenenana an'izany mandinika aloha vao misaoty tamboho zany andeha hivoaka tato nitariany erika fotsiny izy fa le izy matsiny zao ny cyclone misy maso ny ampahatsorana miady hevitra no tena danja be fotsiny hoe tsy atao le izy kanefa zao ary ny anahy fotsiny ny anahy ny hitako tam'le mijery an'le izy satria za tsy mijery an'le izy fa miaina any satria raha vao nijery de lasa hoe hitako le volamena ahirany mamigotsy nenoko tamin'ny maraina teo satria le ho an'ny maman le izy hoe na volamena na safira même diamant zay no zao mantso ahy ho anareo na tompona andraikitra nareo na miankina na tsy miankina na fanjakana nareo na pomba na tsy pomba na mpanohitra nareo na mpieno radio sy ny sisy zay moa zany rehefa miresaka rangany ny olona ka mba miady hevitra ny resaka avoakanareo de aza valiana foana isaka mandeha nareo de tonga mamaly aza atao vazivazy ratsy amin'ny resaka Facebook fiainam-pirenena non fiza manao vazivazy ratsy aloko tsy miteny moa zany efa tonga barona de aloha za teneniny mitenena ka barona fa tsy le niazany tena fanamarianao metsika zany mantsy za manan-javatra be da be ho tenenina fa amin'ny 10 avril ho teneniko le izy any amin'ny CCSK tonga de lasa misy ballon be le resaka hoe resaka an'izay tsika eto ny olona rehetra de niresaka an'le loha hevitra tamin'ny omaly ny olona rehetra be de be zay miaino ny olona rehetra zay hatramin'ny zokiray aman-dreny sénateur zay niteny hoe tsy sénateur izao fa itatato zay fotsiny de hoe
ho taperisika androany na rapitso iny satria Ibrahim nefa namainy nahazo azy zao ndray valizy mamainy mahazo azy de ho androany ohatra mbola azo kosa le satria zao tsy hay tsony le tamin'ny maraina sy ny atoandro sy ny hariva sao de misy tsofina kely to Eleza ve nahita le film hoe La Valise ohatra Gérard Junior zay mbalao misy valizy milatsaky iny de fampitadiavana tantara ray manontolo La Valise valizy atao fara ny anina fotsiny La Valise amin'ny carton ny ake zany tena nampiomehy anahy de ty endahana ne le pneu zany de valizy tsisy pneu iny de ahoany de sozaza tsisy volamena ao anatiny raha vao tsisy pneu izy ka ay azafady ary le pneu mihitsy tena misy volamena ao anatiny satria ny olana misy pneu ka any amin'ny teny miarahaba mamerina fiarabana antsika rehetra dia miarahaba ny vehivavy manokana tamin'ny ady fitolona ho an'ny fitovian-jo androany izay betsaka ny tsy mahalala anazy hoe inona marina le tena le valomarsa le atao amin'le valomarsa satria misy mieritreritra hoe andro tsy fiasana fotsiny io ho an'ny vehivavy dia za moa de fa elanazo marika raha valomaro zay le teneniko teo mantsy misy tsy mahafantatra akory reny le dikan'le izy le izy za mana fitolona ho an'ny fitovian-jo le zo koa zany mila fantarina tsara hoe inona le zo le zo droit ozy isika amiko satria fitovian-jo le izy de izay zoan'ny lehilahy ilay takiana hoe tokony zoan'ny vehivavy hoe manana zo hiasa ny vehivavy mitovy amin'ny lehilahy manana zo akaina mitovy amin'ny lehilahy ihany koa manana zo mba ho ambony karama mifanaraka amin'ny fahaizany mitovy amin'ny lehilahy ihany koa reny karazan-javatra rehetra reny le ataontsika hoe zo reny izay tsy mitovy amin'ny ataontsika hoe mitanjaka samy mipetraka ny Francis teo malala sahady ny hoe aiza ny toerana misy anahy raha ho atokantrano ny vehivavy anankiray de efa malala izy hoe anjarany ity fa tsy anjarany lehilahy tokony efa malala an'izany zany ny olombelona tsirairay le ny takiana taloha hoe manana droit vavy ity fa tsy hoe manaova fotsiny tsara tare dia indana mipetraka etsy fa ihany koa ny vehivavy zany amin'ny fiainana andavanandro. Zay vao boasina le Saint Francis teo sa mbola hoe aza hoe mihitsy ka ny vehivavy de lehilahy lehilahy de lehilahy ny ary vehivavy valomarsa de valomarsa iantsoroan'io vehivavy io mahareny azy mahavady azy mampiraita-po azy be dia be zany ny zavatra andraikitra hoentin'ny vehivavy amin'ny fiainana ary anisan'ny andry anankiray ny vehivavy ekinany izy zany ny tena hoe andry ekinan'ny fandehanan'ny raharaham-pirenena andry ekinany zavatra rehetrarehetra hoe ny tokantrano tsy mety raha tsy misy vehivavy ao ny sehatra rehetrarehetra mihitsy ny mila vehivavy ny tombatombanao anatin'le izy fotsiny araka le resaka efa noritina tamin'ny omaly hoe ara-batana aloha efa hita iny ny ara-piainana dia nisy fomba ny fiarahamonina nametraka an'izay fotsiny sy ny fiteny amin'ny tokantrano hoe ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano nefa ohatranahy manokana manirikirikely dia izao za anisan'ny miteny hoe omeo ny tena andraikiny be mihitsy ny vehivavy omeo ny tena andraikiny be mihitsy ny vehivavy hatrany amin'ny fitariana firenena sy ny sisa mahita hoe mety fa zao ny expérience sy ny zavatra hitandray no nahitana hoe rehefa tratrany amin'le point faible n'le vehivavy dia lasa tena faible be mihitsy dia manahirana indray hitantsika ihany reny pecto sy any reny pecto moa zay moa ay lehilahy indray moa zay problème zay kay ka fa tsy vehivavy susetiny ny vehivavy
azonao le tiako ambara ao anatin'le izy misy karazana force na hery any vehivavy zay tena hitako hoe avita kokoa izy raha ohatra ka amin'ny kapobeny anareo zay mijery n'ilay sary mihetsika mitoy ao amin'ny Netflix hoe Borgen zay momba ny firenena any Danemark fa ny azo tonga de vehivavy ary tonga de hita mihitsy hoe azy ny isan'olona satria le izy raha edina fotsiny le edina manko zao tonga hoe matoa misy laklosy velomina satria hoe tonga miantona fotsiny nareo de atao zay itiavana azy de zay arakaraka le teneniko teo hoe ny vehivavy de somary olony fo kokoa de mara mihitsy tenen'ny igoty zay hoe rehefa tena sendrany le tena any amin'ny tsy azo anoarany zay ny fiarahamonareo ary ambany ery tena tonga de manjary moa ny fiarahamonina koa zany reny ny tena anisany nametraka be deabe hoe ny vehivavy de le napetraka tamin'ny voalohatra hoe fanaka malemy napetraka hoe tsy vitan'ny vehivavy ty de tonga de tokoa ny vehivavy fa nipetraka teo amin'ny toerany teo fa tsy niezaka nanao an'izay indray nareo fanaka malemy efa indray nareo felaka malany fa ny lemilemy ny radity mody malemilemy io ny tena herin'ny vehivavy io tandre kokoa Lucia arabaina amty valomarosmalemy vitsy de zay oabolany zay ny lemilemy ny radity nahafaty any rafody raha tsy nalemy ny didy ary ny lemilemy radidy no navady ao zay de ny androny fahavalo volana marsa ohatran'izao ohatrany somary magaga ihany ny fanapaha-kevitry ny olona sasany hoe tsy miasa raha ohatra ka anao fihetsiketsehana izy hanandratra ny hoe zoma vehivavy ny vehivavy maolombelona toy ny olombelona rehetrarehetra azy tsy mampanina fa le hoe tsy miasa fa le hoe tsy miasa hoe tsy miasa satria valo marsa de tsy asa mba hafahafa kosa zany amiko e tokony vao mainka miasa be ary anao mampiseho hoe tena zara nga mavita ny asa tsy voatery ho asa vatana no resahako am'izay miasa zay eo fa azonao tao mampiasa an'izay mahavehivavy anao amin'io andro fa valo volana marsa io ka azonao anehoana hoe vitako ny manao ny adidiko amin'ny mahavehivavy eto ambony vitany isan'andro le izy eny ka tokony asehony amin'ny fahavalo volana marsa io fa tsy eo akory izy ny tsy anao ndrindra eo izy ny tsy manao ko de tona misy mijanojana netra mba sy ihany mba misy valony volana marsa fa mba iatsena kely analakely androany etsena hony izy nao so ihany fa tsy andro alakamisy ty fa latsy zany de nakeny mamasina daholo izy rehetrarehetra afaka makiandra voangy dia anamboatra ordinateur ny ordinateur misy hoe ordina tana midina ny aloha tsy mampaninana ana le izy tsy miasa le amin'ny mba valo marsa kosa ny mba tsy esany fa satria mantsy ny antony tsy esana matetika de misy misy hetsika matetika misy hetsika zay karakaraina ohatra ny eny amin'ny anity zao de misy ny diabe de mifara ery Mahamasina ery le izy nahazo alalana tany amin'ny préfecture moa io ela eo am'izao zany aloha mbola alalana ve no alaina ve zany samy sokatra ny apakapaka tena mbola alalana tena alalana luker ve zany zao naka autorisation hoe anao ary de tsy mbola nahazo taratasy hoe zao ny isany ie maka lalana izy mbola tsisy niteneniny ao sa hoe alefa fotsiny aloha tena fantenena tena sérieux zany eno zange tena manao spectacle ao tsamanitra misabotsy misabotsy mihitsy misabotsy mihitsy tonga de ataoko maimaimpona io lohateny io de hoe interdit d'antenne vetivety fotsiny aloha misy olona ny teny hoe fa ahoana hony zany hony ny afatarana zay le fanontaniana petra ny teny amin'ny lalina ahoana hony ny afatarana raha i spectacle hoe nanao vaccine de hoe zay le zany ve tompoko de fanontaniana tokony apetraka ao tsy mazava rehefa mipetraka le fanontaniana eno izy zany mieritreritra hoe tsisy karatra nge rehefa nanao vaccine omena karatra ny anao rehefa nanao vaccine de le karatra ny hoentina ny anazy zany nieritrery hoe jerena amin'ny tareo de vita vaccine la vita vaccine anao le izy any torohevitra resaka natao resaka hoe torohevitra zany teneniko amy resaka fipetrakaisina zany raha ohatra mifangaro ohatra zay le torohevitra omenany de tsotra hoe sokafana tsara ny zavatra rehetra de samy mahafantatra zay tsara azy amizay hoe raha ohatra spectacle tsy mahazo miditra anao raha tsy mitondra carte vaccine zay sitrapoko zay tokony atao zay amy mariage zay tamin'ny asabotsy tonga de jerena daholo fotsiny le olona hoe mijerena firavaka sy izy nahita le palitaoko tao asabotsy zaho amiteny zavatra mpitiavana matoa zany sitositona nino omaly de zavatra tsotra le zavatra atao tsy misy fanenjehana nizaniza matoa ny valizy nasiana pneu de mba ny amora ny itondrana anazy fa raha ohatra tsy natao an'izay izy de tsy maintsy bataina
de le fanontaniana mipetraka Miova amle fotsiny zavatra zay. le fanamarena amteny hoe mba le zavatra azonareo entina any hoentina any ampakazama misy droit le izy international misy miteny hoe tsy latsaky ny folo kilao ataoko inona fotsiny zany folo kilao ko raha tsy tondrahako ny zavatra be deaibe zay azoko hoentina ny tanana le izy moa zany ny ankehitriny efa fantatra fa ao anatin'ny fipetrany raisina momba ny entana de efa ho lasa valizy ray le lehibe makany amin'ny soty deja 23 kilos ray ray taloha izy roa ary mbola misy ny atao hoe hors dimension tsy orty hors dimension entana tsy mavesatra fa tsy mety iny fa midangra be ary aminatin'ny kabina de ampidinina any ambany any ihany efa zay zany aloha ny fepetra efa hoe le izy manko ny resaka misy koa miteny zay nge tsy andeha any zay zay nge tsy andeha aeroplaniny zany tsy andeha zay aloha mahadiso atsika raha vao mamaly tahaka an'izay rehefa mihevitra tahaka an'izao tsy hainao ny fiodin'ny zavatra de andeha tapoka renao ary rehefa kelikely fa ny tena fandrosoana sy ny resaka fitaizana tena ary ny resaka culture de miadihevitra amin'ny zavatra tsy mombanao fa zavatra hitanao heninao raha miresaka valizy zany tsy manana valizy akory ataoko ina akory zany fa ny anary le goelaka an'izay reny de lasa manahirana am'le izy am'izay manko satria zao ilay miteny matsapa tena ho concerné am'le izy lasa voavaly tahaka ny omaly reny hoe ataonareo vazivazy ny tantely afa-drakotra sy ny sisa tsy zany ka miara ory aminareo zay raha voaondrana ny volamena ny anankiray fotsiny misy olona spécialiste amin'ny scannerany any amin'ny aéroport na olona tsy salama raha tonga de hitany eo mihitsy de inona moa zany tsy ampiasaina anio inona ny tsy ampiasaina vaovao mahavarina nama tsy ny tenin'ilay namana zay manana orinasa izy de zao ny zavatra ny teneniny satria spécialiste amin'ny oro zareo etoanay ny scanneranareo izy raha tsy voavidinareo le izy tsy manindry izy manareo salama rehetra tonga de mazava be zany tsy ny zavatra tiano teneninao anatin'le izy de zao hoe zany ko ve de tsy ho vita de le mahavarinao anatin'le décision hoe tsy maintsy savaina janona aloha Canal+, Naïza et Madagascar. Hé, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi B, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Minana farilaka amonano faloatra fa hinana farilaka hono izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsily saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy de farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa zany no farilaka mora karakaraina efa ho 10 taona zao farilaka no eo anilan'ireny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-madinika sotra farilaka mitombo ampifaliana misy amin'ny tsirony vanille sy banane nay sema manazava miranga raha mora sola aloha manazava andramatoa fako amin'ny tokantrano ihany no azariana amin'ny baka fatana alika tsisy fika fa aloha le vaky bika tsy aty reny meteriny fa tonga de lasa miveriny tay amin'ny sase tsikle tonga de lasa mandeha karareo tsisy vese tsy misasasasa fa mifakona orinata tsy lasa razo tapahana tsy fanarahana tsy mivazivazy fa zay tsatsamanao fanahinina voasazy entany tsika rehetra fa mifakoarina mivaka am-bahoaka voafetra aloha ifanaja aminay zay raha mila fanazavana fanampiny amin'izany 034 05 214 13 034 05 214 50. En plus d'être ennuyeux, les insectes peuvent transmettre des maladies. Prenez soin de votre famille. Oro, votre unique solution. L'insecticide qui tue rapidement tout type d'insectes, volants et rampants. Oro, double action, une efficacité prouvée et un parfum agréable. Retrouvez votre insecticide Oro dans vos magasins habituels au prix imbattable. Oro, fabriqué en Espagne. Crédit Cosmos Mirindra. Tolotra natao anao, handrara, piasa,
Ary ho anao izay tia hanidatra ny asanao, nividiana entana izay ilainao amin'ny Cosmos ary afaka alohanao tsikelikely ao anatin'ny 3 volana amin'ny alalan'ny crédit mirindra. 0 ariary ny petrabola ary azo antoka ny tolotra. Ary mahazo fanomezana na bon d'achat isaky ny manavao ny crédinao ianao. Piasa amin'ny orinasa iray ao ary nahita tombotsoa tamin'ilay tolotra crédit mirindra satria afaka nalao tsikelikely ny fanaka rehetra no vidiko tao amin'ny Cosmos. Za koa zao tao amin'ny Cosmos mividy fitaovana rehetra ilaiko toy ny birao, ny armoire-neniko nananganana ny orinasa kely, afaka mandeha tsikelikely an'ireo entana ilaiko mandritra ny 3 volana. Tao amin'ny Cosmos no nividiana congélateur sy frigo, nafako na produit ny épicerie afaka mividy ny tolotra mirindra, nafako nandeha tsikelikely ny vidin'entana izay nalaiko mandritra ny 3 volana be zao. Tonga va raha tia magasin Cosmos makany andinidiny fa ho raisiny amin'ny mpifaligny ianao. Tanterao ny nofinofinaao, safidio ny tolotra crédit Cosmos mirindra. Ary aloatra ny tolotra hatramin'ny 20 martsa izao. Vente flash ny fils sy 20 mars. Ary izy koa fanomezana ho an'ny vehivavy ny andro ny 20 mars. Cosmos, votre partenaire de confiance. Feno 12 taona ny Axie Bank Madagasikara ka faly manotra fanomezana ho antsika jiaby. Ho anao manana tetikasa na nofy, na mpamboly ianao, na mpiompy, na mpandraharaha, na mpiasa amin'ny orinasa, na iza dia 12 isan-jato ny tahazana bola raha toka manao fangatana ny 12 mars ianao. Ka miazakaza fa 12 andro ihany zany ary tadio ihany koa fa 12 isan-jato ny tahazana bola amin'io. Manatona ary masevoa akaiky anao na antsony 03203 555 44 na 034 14 555 44 na ihany koa 033 50 555 44. Axie Bank Soutrery. Mandritra ny fadim-bolako, Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro, na amin'ny alina, milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na les violets vita amin'ny coton, na les bleus vita amin'ny alvéolé, mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. C'est le moment de repeindre! C'est le moment de repeindre! Mais c'est quoi ces raffus? C'est le moment de repeindre! Avec notre budget, en plus on est encore en pleine période de pluie. Je ne suis pas sûre que ce sera possible, sauf si... Chut, j'ai trouvé un bon plan. Chez Bricolante, jusqu'au 20 mars, 3 articles de la marque Iris achetés, un article de la marque Iris offert, et ça sur toute la gamme, peinture, lasure, vernis, enduit. Qu'est-ce qu'on attend? Démarre la voiture! Offre soumise à des conditions. Bricolante, tout pour l'habitat. Dato, fa manino za tsy mba hivitanana kote mihitsy. Satria lehilahy le mamy be na le masina be reny foana ne. Nenyo, fa manino neny tsy mba havidiko teo anahy. Jereo hita hoe nividiana goûter iray la sady vaovao petit po bariana no anarany. Vary misy chocolat tena matsiro be iny. Nenyo, fa manino ako po bariana tsara be. Satria be otrikaina be iny mba hahatonga laho matanjaka ny dady sady hahatonga laho mpandresy foana amin'ny baolina. Mafifaliana ny zanakao, Pobariaina, lay goûter tsara be, Pobariaina, natao ho an'ny zaza 3 taona no mihoatra, vokarin'ny Nutrizaz miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Pobariaina, fa maninarany tsara be. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny Bouquet Canal Plus. Katroka ny amin'ny valora maraina eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampalalambavao amin'ity maraina ny 20 marsa 2024 ity. Ankalazaina anio ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy miavitsy miatrika sy mifanampy taratra ny fitovian-jo sy antoka ny fampandrosoana lovain-jafo. Izay ny loha hevitra entina ankalazaina an'izany andro iraisam-pirenena ho an'ny 20 martsa izany ho an'ny eto Madagasikara. I Antsirabe no
ivon'ny fankalazana nasionaly amin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ity. Efa nanomboka omaly izany fankalazana izany izay notarehany ramatoa vadiny ny filohan'ny repoblika Mialy Rajoelina sy ny ministry ny fiaina ara-tsosialy sy fampivoarana ramatoa Soafiliry Prinsia. Maro ny hetsika izay ho tanterahana siseho amin'ity andro ny valomarsy ity amin'izay fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay. Fa isan'ny vohitra manokana eto amin'ity andro an'ity dia ny hetsika izay karakarainy zareo eo anivo ny Fédération Malagasy ny basketball ery amin'ny kianjaben'ny Barian'ny Mahamasina ery dia lalao maro izay andraisan'ny vehivavy miala avy any amin'ny Katita kely ka hatrany amin'ny vehivavy sokony indrindra ny lalao rehetra izay tontosaina eo amin'izany kianjan'ny Barian'ny Madagasikara izany. Isy ihany koa ny diabe miodidina ny kianjan'ny Mahamasina mialohan'ny anombohan'izany hetsika izany. Fa dia miaraba anareo vehivavy rehetra na tratra ny andro anareo amin'ity anio ity. Ivadika tanteraka eo amin'ny raharaham-pirenena isika mitaky ny amoahana tsy misy antakandro ny mpitarika ny syndicat ny mpiasa syndicat ny mpiasan'ny KNAPS ny SSM tsy aradrariny ny fisamborana tsy misy ny fanadihadiana matotra takin'izy ireo ny anokafana izany fanadihadiana tena izy izany ho an'ity raharaha ity sy ho an'ireo izay voasaringotra rehetra amin'ity raharaha resaka KNAPS ity. Tsara ny mampatsiamo fa dia ny faran'ny herinandro teo dia nosamborina ny mpiasan'ny KNAPS miisa 3 ary notazomina sy nigazina atao amin'ny BC Anosy ho atao fanadihadiana mahakasika n'ilay raharaha famoahana ny resa-bola atao amin'ny KNAPS izay. Eo amin'izay resaka KNAPS sy ny resaka syndicat izay ihany dia tsy ny andrela koa fa dia nitondra ny fanazavana ry zareo teo anivon'ny randrana syndikaly ka nanamafy fa dia takin'izy ireo ny amoahana tsy misy fepetra ihany koa an'ity mpitarika syndikaly ny mpiasan'ny KNAPS ity. Ho azy ireo kosa nefa dia efa ela izy ireo no nanaitra sy nampafantatra fa tsy ekena ny fandaniana mihoapapana ny volan'ny KNAPS volan'ny mpiasa ireny izy atsembohan'ny mpiasa no entina mampiodana n'ity orinasa ity. Nefa dia lany lanina amin'ny tsy anantony toy izao ankehitriny dia ny ao anatin'ny KNAPS mihitsy hoy izy ireo no namoaka izany resaka izany ka takin'izy ireo ny amoahana ity tsy anagadrana ity mpitarika syndikaly ny mpiasan'ny KNAPS ity. Ny randrana syndikaly izay taky tarihan'ny kamarady Barson moa dia misy hetsika lehibe sy goavana ho tontosainy amin'ity andro anio ity. Isy ny diabe mamakivaky ny tanàna ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Eo amin'ny pejin'ny fitanterana manoloana ny resabe mahakasika ny fanapa-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana momba ny famerana ny bagage à main sy ny valizy misy kitarana dia nitondra fanazavana ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro omaly Andriamatoa Tinoka Roberto. Fantatra ho izy fa ny 700 isanjaton'ireo fanondranana antsokosoko ny harena ankibon'ny tany dia tamin'ny alalan'ny bagage à main avokoa ka izany no antony nandraisana izao fepetra izao izay kojakoja tena ilaina mandritra ny sidina ihany no entina ao anatin'ny toerana ipetrahan'ny olona. Tany amboloha moa dia nilaza fa tsy azo entina ny solosaina kanefa dia taty amin'ny minitra farany dia nisy ny fanambarana ny fanohatra tamin'izay fa dia azo entina indray ny solosaina satria dia nambara tamin'izany fa ty solosaina ity dia azo misy fitaovana soloina ametrahana volamena kanefa dia voapirofo izany zao fa dia tsy nety indray ilay izy ka dia izao ny ekena izao ny fitondrana ny solosaina any anatin'ny fiaramanidina. Makasika iverenantsika kely ny makasika ny andron'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny fikambanam-be ny vehivavy mpanao gazety na ny association de femmes journalistes de Madagasikara dia manana hetsika goavana tanterahana izy ireo rampitso 7 marsa tontolo ny andro etsy amin'ny coup d'état etsy nosetsy no anaovan'izy ireo an'izany hetsika izany. Izy moa hetsika izay natao anangonam-bola entina ampiodonana ity fikambanam-be ny vehivavy mpanao gazety ity. Artista maro moa no tonga anatontosa sy anampy amin'izany hetsika izay ho tanterahana rampitso etsy amin'ny coup d'état Anosy izany. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny pejin'ny fanatanjahantena baolina kitra
raikitra zany fa dia amoaka ny listry ny mpanazatra, amoaka ny listry ny anaran'ny mpanazatra azafady ny tale teknika nasionaly ary zay mpilalao mety andrafitra n'izany bareny Madagasikara hiatrika ny lalao ara-piralahiana amin'ny amin'ny 20 ny volana marsa zay totosaina amin'ny Togo izany ny anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra araka ny fampitam-baovao nomen'izy ireo amin'ny 12 ny volana marsa izao no amahana izany mpanazatra ny tale teknika nasionaly ary ny listra andrafitra izany ekipa pirenena malagasy ny baolina kitra izany. Karazany roa ny antsoina hoe stage bloqué moa ity tanterahana any Marrakech Maroc ity sady anaovana an'izany lalao ara-piralahiana ionatsika amin'ny Togo izany. Andrasantsika avokoa ny makasika ny toy an'ity vaovao eo amin'ny tontolo ny baolina kitra zay tena tsorina fa mafana tanteraka ity. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity Iantsa Vitus ny tetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandeha marandre anampy kosa no nanomana sy nanolotra izany ho anareo. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra dia samy ho tahian'Andriamanitra ary aza miala amin'ny fandarana rivotra. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Miaraba Gotia, miaraba Larissa, miaraba ny misy ihany koa zany ny miaraba nareo vehivavy amin'ity androany ity dia ny voankazo an-jaridaina tena tsara sady ilaina. Ka rehefa mamoaka ny sary moa zany ka tsy afaka alaina ny GoPro an'lala izy dia alefa fa mania tsy mety mpamitongilana oatra mahazatra ny olona rehetra ty. Poma hita mivongana foa. Inona? Reto ambany reto le izy ka ity dia ny ampondra be. Ampondra be an-danitra. Lasalasambero. Ampondra be an-danitra. Hafa be ny fitenena Larissa ty fa mba atao zay. Zany hoe ny ampondra be an-danitra dia mahatsara ny resaka lamosina. Ohatra hoe na ianao scoliose, na ianao somary ohatra hoe raha mitondra fiara matetika zany na hoe rehefa matory dia diso fatory dia somary mila olam-pandrina sy sisa hevitra nomeny efa plaza azy sakafo ty mantsy aloha ny aponga be an-danitra dia mivaky izy ny tena tsara ny eny am-potony. Tamin'ity moa hoan'izay mamboly aponga be an-danitra dia tsafa fa tena vokatra ilay izy fa misy be simba ilay izy azony be loatra ny voany no antsika dia nety tamin'ilay aponga be an-danitra ilay andro teo ilay somary ilay tsy nisy orana dia ny cyclone sy ny sisa dia ny zavoka, ny kakia, ny goavitsina. Zany hoe ho azy zany ny fizarana moa zany tsy ina dia satria betsaka ilay izy aloha dia ny namana akaiky aloha ny hitondrana fizarana fa ohatra manao livraison mitsy mipoziko ankeo tondran'ilay izy moa tsy nisy namana mihitsy mpianatra ramasera mba nitsena hoe ramasera totoentina ilay izy dia rehefa avy eo hita ihany zany fa ty zao ny ampondra be Ampondra be an-danitra. Zay, tareo so vosotra ny vava. Ive maso mitondra masina. Ameo kely aloha ty fanampim-baovao ty fa dia tafiditra an-tanety i Kombe ao amin'ny Kombe le andro ratsy. Aza mbasina zany raha aloha andro ranika. Azafady Kombe fa tsy Kombe andro ratsy izy fa nivadika ho cyclone zany. Any amin'ny district Nantalay zany any amin'ny district Nantalay zany miaraka amin'ny Orambe mikija mafy ary mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora ary tafiotra 90 kilometatra isan'ora. Izotra miaka-andrefana trany izy io anio ka vinavinaina makivaky ny district Maroantsetra sy faritry Sofia mialohan'ny voan'ny an-dranomasina ao avaratry Majunga zay raha ampitso no voalaza fa mety ivoan'izany rivodoza Kombe izany. Maro moa ny faritra mitondra fampitandremo inona kaki mafy be. Tia ho an'io Oliva. Oliva iny ianao ianao manokana. Dia ny goavitsina moa io zany io eczéma. Indray dia vitamine C dia vitamine C tokoa. Ny atao hoe cucurbita C rehetra ny mandady rehetra sy ny mamoa rehetra tahaka ny hoe ny sosety mamoa mandady. Sosety, ny voatavo, ny korzety moa zany tsy tena mandady fa maniry tsotra. Maniry ohatrany tsy mandady izy fa eo am-potony izy no dia mbola voamafy amin'izao aloha
zavatra ataonay eo amin'izao zany aloha satria tantaraina ihany ny fikarakarana zavaboary dia mamboatra compost. Ny compost zany a dia ny fako mety ho lo any an-dakozia angonina dia rehefa manapaka ny zavatra maniry maitso ravina rehetra aloha amin'ny ankapobeny dia esorina ny ravina ka alaina mihitsy le tahony dia maka antsy kely dia esorina ny ravina esorina ny ravina ny ravina dia mangataka any amin'ilay olona dia mora ny vidiny dia maka 2 na 3 gony dia maka tainomby NHA zay aloha ny tsotra indrindra. Dia rehefa amin'ny fiafaranan'ny ohatrohatran'izao zany satria raha mifoha maraina isika tsapantsika tsara fa amin'ny 5 sasany latsaka 5 vao miha mazava amin'izao, zany hoe efa miha manatona any amin'ilay andro somary malomaloka ririnina zany ny andro dia mamboatra an'ilay izy dia manao lavaka 2 metatra miletika any. Io a dia anamboarana ny compost hoentina amboly mandritra ny taona indray aloha satria ny fotoana ambolena zavatra rehetra tsy mitovy. Ny zavatra azo atao amin'ny hazo fihinam-boa dia izao rehefa tapitra ny voaniny dia voaniny ny voankazo zany dia jerena tsara satria raha ohatra zao maka ny tikakity hitanareo io dia alaiko hatramin'ny dia maharatsy ny faniriny rehefa avy eo iny tsy hampisy voaniny betsaka azy indray amin'ny herintaona. Ny zavatra atao zany dia zao tapitra ny letsita io zao ohatra dia tapitra ny paoma dia ny paiso mbola misy kely ihany zao ohatra ny anay ao dia rehefa vita iny dia jerena tsara ny fotony sady mandeha manontany amin'ny pepinièrina Antsirabe ihany dia esorina le tawa keliny rehetrarehetra nitondra ny voaniny ahafahan'le izy mitsiry fa raha ny tokony ho izy zany zao le tsy efa tapitra voaniny tamin'ny farany taona efa tokony laingony zany ny eo zany hoe le maitso tanora ny eo zao raha letsia dia ny paiso zany raha ny tokony ho izy zany zao dia efa tokony mitrebona kely hitantsika reny le ohatrany hoe ho raviny reny efa tokony ho hita. Ny ravina anona ve ianao mbola misy ravina goavitsina misy ka ny voaniny aloha hoe mahafinaritra be no mijery ny tetily teo ohatra nireny le hoe ara-contemporain reny zany hoe hitondrana ravina goavitsina ary ela sao dia hitondrana ino moa le hitondrana an'ilay na ravina romarin na ravina pondra be an-danitra koa mety ka ino moa le retiko mahalala mandeha sipreka mbola misy koa iny kapitolitra be mihitsy jimikely eo le fandaminana n'le voankazo reraka avy namoa satria ny mamboly goavitsina rehetra dia nahatsapa tamin'ity fa tena tsara fanahy be ny goavitsina. Ny kakia zay tena mahavariana mihitsy satria raha ny andro teo ny ainatsika iny dia le ela be ny orana dia avy eo somary ny cyclone fa tena tsorina aminareo mihitsy fa isaorana Andriamanitra manao ny zavaboary isaorana ry Nicolas ny karakara i Roland zao no mikarakara ao sy ny hevitra rehetra tsara ny tany rehefa amin'le fotoana hikarakara anazy mbola tsy mamoa mahavariana ny vonin'ny kakia amin'izao sy ny goavitsina fototra goavitsina anankiray mitovy alava amin'ny Andrenabo indrony ao ny anahy fa tena za tena tonga dia 1 million ny voniny dia ny ilany misampana romanao zao le izy ohatra ny bakaplesy dia ny ilany ngeza le voniny ohatra ny lohan'ny bandekamo dia ny ilany kelikely ny voniny dia miondrika mihitsy zenanao amin'izay satroka zarazava foana hitantarana. Verina any amin'ilay vehivavy teo tsika mila ampahafantarina ny vehivavy fa indraindray ny vehivavy mieritreritra foana hoe tsy misy kalitao mihitsy ve zany ny vehivavy ity matetika izy tsy fantany avy inona mahavehivavy anazy. Lehilahy moa dia kalitao sy patalony azy no tena zany mihitsy raha vao resaka vehivavy tandremo indraindray izy tsy mahafantatra hoe inona manana zavatra tsara nefa ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Raha ohatra tsy lazalaza fotsiny hoe tamin'Andriamanitra namboatra an'izany vehivavy zany zao dia natao niavaka ny vehivavy nasiana soroka izy mba hikinana mba hazaka ny lanja ny vesatra izao tontolo izao satria mahatsiaro hoe indraindray vehivavy mahatsiaro hoe mavesatra be amin'ny fiainana andavanandro mieritreritra ny vehivavy fa izy daholo foana tsy maintsy hianja adino izao olana rehetra izao izay mandeha taloha ny taizataizany zazavavy iamoa izy ireny ve tsy anjarany manodidina mampatsiahy azy satria izy efa zary lasa rotoroto ny fiainana amin'ny andavanandro dia lasa ka izao ny manodidina efa samy manana ny fiainany ihany
tsy isy ampiatsehanao an'izany mihitsy fa ianao mihitsy ny aloha no mila mahatsapa hoe za koatr'izao. Fanararaotana mba ampidirana ao an-tsainy mba ho tsarony foana na eny fa na dia ndray mandeha amina fiainana ary. Ie, dia nomen'Andriamanitra hery zany vehivavy zany mba satria ny vehivavy a mpanome aina. Nomena tanjaka izy mba hanaika azaka mivesatra ataony zanany, ny vadiny, mila mazaka an'izany izy eny amin'ny fiainany eny. Namena hery betsaka ihany koa izy mba ahafahany manohy ny lalana, rehefa miala andaharana daholo ny olona rehetrarehetra mba hikarakarany fianakaviany na rehefa sendra tojo olana izy, tojo aretina izy na arirahana, dia izay ny ilany an'izay hery izay. Nomena azy ny fomba malefaka sy tsotra mba hitiavany an'ireo zanany, hanomezany fitiavana sy tambitamby, na dia mampijaly azy ary miditra an'ireny olona ireny rehefa amin'ny fiainana andavanandro. Mbola nomena hery ihany koa izy zaka ny ditram-badiny raha ohatra ka sendra an'izay izy sy ireo toetra tsy mendrika rehetra mba hiara hitoetra aminy mba hazaka an'izany zavatra rehetra izany mba tsy ho ketraka sy ho kivy. Nomena azy koa ny ranomasy mba ho arotsany rehefa mila rotsaka, satria mila rotsaka io fa tsy mila tehirizina. Rehefa tehirizinao foana ny ranomaso dia lasa mitarika aretina ho anao izay fa mila rotsaka rehefa tokony rotsaka. Be dia be zany ny fahatsarany vehivavy tsy vitany hoe fomba fitafy fotsiny ihany na endrika fotsiny ihany na fomba fibango ny volony fotsiny ihany fa mitoetra ao anaty masony. Mitoetra ao anaty masony izay satria no masonao mivaravarana anankiray hidirany makany amin'ny fony. Izay ihany koa ny fitoeran'ny fitiavana ao anatin'izay ranomasina izay ahafantarantsika hoe be fitiavana ny vehivavy. Tsara daholo ny vehivavy rehetra ary tokony akaherezana isan'andro. Mila ampahafantarana anazy fa manana tobam-bidy ny vehivavy tsirairay ary miavaka, manana valeur zany. Tombam-bidy. Tafikina hôtely tela rehetra lefa badibadika kely. Dia mila mahery zany ny vehivavy, mahery fo ihany koa ny vehivavy na reny izy na anabavy izy na rahavavy izy na zandry na zokovavy na rehefa vehivavy loharanom-pirenena hozy izy ako. Raha matsiaro fa vehivavy marina ianao dia tombam-bidy teo zao dia efa tombam-boa. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit toi? Raha matsiaro fa tena vehivavy marina ianao dia mila mitraka, mila mitsangana satria mpanome aina. Ao aminao ny herin'ny firenena. Traka aloha dia mitsangana. Dia avy eo miondrika. Manome aina. Zany izy daholo. Satria avy amin'ny vehivavy ny herin'ity firenena ity hozy izy tsika. Lehilahy tsy tia vehivavy tia mitaingo tsoavaly. Azonareo zany. Lehilahy tsy tia vehivavy mitaingo tsoavaly. Fa nefany fasciné izy amin'ny ambony herijika amin'ny ohatran'ny lehilahy ny vehivavy ka mila mampiasa an'izay herijikany izay. Zany hoe ny lehilahy, ny vehivavy zany ekena hoe olon'ny fo ny vehivavy fa ny vehivavy dia matanjatsaina mihoatra lavitra ny lehilahy. Mahavita miatrika olana, karazana olana be dia be ny vehivavy. Ny vehivavy fanaja hoe ny tarika aloha. Dia ny lehilahy koa tsy afaka amin'io vehivavy io na hoaiza na hoaiza. Tsy afaka amin'io vehivavy io ny nenahy karazana maromaritra sy fitiavana be foana satria ho ahy manokana aloha ny vehivavy dia mpanjaka tiako tenenao anatin'io zany zao raha ho an'izay mifanerasera amiko aloha dia misy ny diso fijery raha mieritreritra fa mampanompo vehivavy amina asa sy ny sisa tsy. Raha ny abetsaky ny asa dia mifanantsahana tsara amin'ny tanjaka. Fa ny zavatra ilaina ny vehivavy kosa rehefa tena hay ny miara-miasa aminy sy mampanao azy ny zavatra nandrify azy tena vitany ary tsara ary tsy vitany lehilahy ny zavatra sasany. Eo amin'izay fahaizana miara-monina izay dia atambatra amin'ilay hoe ara-tantara dia efa natanjaka ny lehilahy ka tsisy zavatra azo atao intsony no momba an'izay aloha. Satria raha nandeha ny ady lehibe voalohany, nandeha ny ady lehibe faharoa, nandeha ny fanasorana Nicolas II tany Russie, nandeha ny guerre de sécession tany Amerika, nandeha ny fanafiana tany Amazonie tamin'ny fotoana taloha tamin'ny sisisa. Lehilahy foana no mitarika amin'ilay hoe mission
oety raha mandeha mampandritany sy ny sisa fa le vehivavy eo an-damosinao ihany tamin'ny fotoanany guerre deuxième guerre mondiale sy ny guerre du Vietnam tena efa nanomboka kivo miaramila amerikana tany Vietnam iza ny tonga avy any Marilyn Monroe fa tonga an'le rony tonga de taitra be zala fanjairana eo mason'le mpijery am'zany tsako tena zava-misy zany tamin'ny ankapobeny de Marilyn Monroe tsy na ny zarasary ohatr'izay zay ny fomba ametrahana an'izay raha vao haitsika milamina nge fa ny lehilahy nge ny faiblesse no asehony ao anatin'le fahatanjahany satria fantatro arak'le resantsika teo iny fa ny vehivavy tena raraka indrindra de ny vehivavy miaiky sy mila ary mamba hoe lehilahy any am-pandriana sy ny fitiavana zany ka tsy ampy an'iny de io lehilahy io na ankaraha mandray manontolo ary lay io raha vao azo de azo zay teny frantsay moa rehefa dika amin'ny teny malagasy de hoe ny aorinan'ny lehilahy matanjaka de misy vehivavy zay misy vehivavy mahery le izy moa rehefa le manao an'izany de lisy ankorainy ay madokadoka vehivavy zay maty raha tsisy vehivavy matetika anie ny lehilahy ny vehivavy tsy de mametraka an'izay hoe ny lehilahy faible matetika tsy ny vehivavy mihitsy mahetraka an'izay fa izy ihany izy samy izy ihany no miresaka hoe tsika lesy ohatr'izao izy samy lehilahy ihany no fanao an'izay miresaka amin'ny coffboy tsy de loatra e manao ihany aloha za moa zany de mankaheranareo amin'ny adidinareo foana de za koa manaiky an'le hoe ny tanjaka tsy hitovizana amin'ny lehilahy zany mihitsy sy na oviana kanefa kosa afaka kosa ianao hoe tsy manakana anao hoe tsy andeha anao ohatra anahy zao manao ramasio Zoid mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoid bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, kit solaire, bateria ana fiara sy moto. Zoid azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoid malaza be, tsara be, matanjaka be. 12 taona niotra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aja ao hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny maimaim-pona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. Sady mihinana farilaka amonanao. Fa loatra fahinana farilaka hono izy raha tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy de farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa zany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 12 taona zao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-mandimby. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy amin'ny tsirony vanille sy banane. Nay sema manazava amin'ny rangahy raha mora sola aloha manazava andramatoa fako amin'ny tokantrano ihany no azariana amin'ny baka patina alika tsisy fika fa aloha le baka ibika tsy aty reny ny eteriny fa tonga de lasa miveriny fa amin'ny sase tsikle tonga de lasa mandeha karareo tsisy vese tsy misasasasa fa mifakona orinata tsy lasa azo tapahana tsy fanarahana tsy mivazivazy fa zay tratra manao fanahinina voasazy entany tsika rehetra fa mifakorina mibaka-mbahoaka voafetra aloha ifanaja aminay zay raha mila fanazavana fanampiny amin'izany 034 05 214 13 034 05 214 50. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery any antary any lasany Rasoir Bic ihany akino ampiasay koa sady maranitra tsara ny maharitra ny Rasoir Bic ho anao vehivavy koa efa misy Rasoir Bic anatokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Rasoir Bic ihany ampiasaina isan'andro.
l'ouverture du nouveau magasin Jiffy à Annalakale. Jiffy? Mais c'est qui? C'est votre magasin aux idées de génie. Tout en un. Déco, rangement, idées cadeaux, ameublement, jouets. Enfin, tout pour la maison et la famille. Redis-moi ça. Où ça? Jiffy se rapproche encore plus près de chez vous et après son premier magasin à Jar, votre deuxième magasin ouvre ses portes dans l'immeuble Urbania à Annalakale. Alors, plus un instant à perdre, des offres inédites rien que pour vous tout au long de l'année. Jiffy des idées de génie. Feno 15 taona ny aksiboniko Madagasikara ka faly manotra fanomezana ho antsika jiaby ho anao manana tetika asa nanofy na mpamboly ianao na mpiompy na mpandrarà na mpiasa amin'ny orinasa na iza dia 15 isan-jato ny tahazana bola raha toka manao fangatana raika hatrany 15 marsy ianao ka miazakazafa 15 andro ihany zany ary tadidio ihany koa fa 15 isan-jato ny tahazana bola amin'io manatona ary maseho voa kaiky anao na antsony 03203 555 44 na 034 14 555 44 na ihany koa 033 50 555 44 Axibon Souteri. Mandritry ny fadim-bolako Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro na amin'ny alina milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton na le bleu vita amin'ny alvéolé mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Crédit Cosmos Mirindra. Tolotra natao anao handrarà, fiasa ary ho anao izay te hanidatra ny asanao. Mividiana entana izay ilainao amin'ny Cosmos ary afaka alohanao tsikelikely ao anatin'ny 30 volana amin'ny alalan'ny Crédit Mirindra. 0 ariary ny petrabola ary azo antoka ny tolotra. Ary mahazo fanomezana na bon d'achat isaky ny manavao ny crédinao ianao. Kiasa amin'ny orinasa iray ao ary nahita tombontsoa tamin'ilay tolotra Crédit Mirindra satria afaka naloha tsikelikely ny fanaka rehetra no vidiko tao amin'ny Cosmos. Za koa zao tao amin'ny Cosmos mividy fitaovana rehetra ilaiko toy ny birao, ny aromaranentiko nananganana ny orinasa kely, afaka mandeha tsikelikely an'ireo entana ilaiko mandritra ny 30 volana. Tao amin'ny Cosmos no nividana congélateur sy frigo, nafako na produit ny épicerie afaka mifidy mitotry ny rindra, nafako nandeha tsikelikely ny vidiny entana izay nalaiko mandritra ny 30 volana be zao. Tonga va raha tia magasin Cosmos makany andinindiny fa ho raisina amin'ny mpifaligny ianao. Tanterao ny nofinofinaao. Safidio ny tolotra Crédit Cosmos Mirindra. Ary aloatra ny tolotra hatramin'ny 20 martsa izao. Vente flash ny fils sy 20 mars. Ary izy koa fanomezana ho an'ny vehivavy ny andro ny 20 mars. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tapaka lava ve ny jiro any aminao? Itiarany vahaolana Powerbank Itel ahafahanao mamahana finday azo antoka. Mahazaka ny karazana finday rehetra fahanana aminy maherin'ny 5 be zao ny Powerbank Itel. Sady mora vidy, mora ampiasaina ary mora entina ny Powerbank Itel. Powerbank Itel Star 100, 10 000 mAh, Powerbank Itel Star 200, 20 000 mAh. Koa lavaingana eny amin'ny tsena Itel rehetra mahazatra anao ary ny Powerbank Itel. Mbola misy ny garantie 10 volana atolotry ny Itel. Itel, enjoy better life. Wayo! Misy sima mazika? Sima mazika ahoana? Mandraisa anjara amin'ny tombola karakarain'ny Orange dia hivadika sima mazika ny pusinao. Manomboka ny 14 febroary hatramin'ny 9 Mey, rehefa mampiditra fana 10 ariary no mihoatra ianao, dia mandray anjara vetrany amin'ny ady sapaka isan-kerinandro. 10 no voasarika, izany dia azahoanao antso 30 minitra, 100 mégaoctet ary SMS zato isan-kerinandro mandritra ny bolana be zao. Ararotka mampidira fana 10 zao, fa mbola misy koa ny ady sapaka farany 12 Mey azo na loka goavana. Why? Orange. C'est le moment de repeindre! C'est le moment de repeindre! Mais c'est quoi ces raffus? C'est le moment de repeindre! Avec notre budget, en plus on est encore en pleine période de pluie. Je ne suis pas sûre que ce sera possible, sauf si... Chut, j'ai trouvé un bon plan. Chez Bricolamp, jusqu'au 20 mars, 3 articles de la marque Iris achetés, un article de la marque Iris offert, et ça sur toute la gamme, peinture, lasure, vernis, enduit. Qu'est-ce qu'on attend? Démarre la voiture! Offre soumise à des conditions. Bricoland, tout pour l'habitat. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ciao. Ny ana fotsiny ty aloha kompatanana kely dia fisaorana ho an'ny zareo tao amin'ny 411 zay zary zany 411 zay ve tsy totobata 411
eria Amboty Fasiny zany ay mikabara Allô, karaoké RDK veto? eny tompoko Ie, miarabanareo amin'ny rivotra zany. miaraby Io, dia momban'ity andro ny valomarsa ity. arabainy Eny, misaotra tompoko. Dia mba saika hiteny kely zany momban'ilay valomarsa. Ho an'isika vehivavy malagasy ny zavatra hita zany isaka ny valomarsa milahatra eny anaty arabe dia manao lambahoany dia morakoraka. Izay ny ataon'ny vehivavy rehefa valomarsa. Hitantsika zany eraka ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara. Dia amiko nefany tsy dia ilaina loatra izay. Fa ny zavatra tena tokony ho takian'ny vehivavy resaka zony atao dia mila mamolavola lalàna zany. Hoentina any amin'ny Assemblée nationale mba entiny, tsy haiko raha masika be loatra ilay fitenenana. Entina zany fa tsy entiko entina hanamelohana ny fanao ratsy amin'ny vehivavy. Ohatra iray lazaiko amin'izany tokony homelohana. Eto amintsika moa tsy misy ilay fanamelohana ho faty, fa tokony homelohana travaux forcés. Eny hoe mandrapahafatiny ny lehilahy mpanolana vehivavy. Lalàna tokony angatahan'ny vehivavy zany fa tsy ilay mikirebareba lambahoany anaty arabe fotsiny. Tena izay na mpanolana tanora vehivavy tsy ampy-taona, mpanolana zazakely tokony homelohana izay, tokony izay no angatahana zany. Dia eo ihany koa tokony hitomany fotsiny vehivavy na handasa-dranomasy fotsiny raha mahita ny vadiny lehilahy mampirafitra. Fa eo zany tokony hoe hisy lalàna ihany koa, resaka lalàna ihany no teneniko. Tokony hangataka lalàna, hamolavola lalàna hoentina any amin'ny Assemblée nationale mba entina angalana na ahafahana an'io lehilahy io mba tsy ho raisin'ilay olona vehivavy miaraka aminy zany ny vola tsy ho lany. Ho an'ny tsara izay tsara izay fa ny zavatra tantaraiko amin'ny ankapobeny ohatra raha nandeha zao ohatra tany amin'ny faritra Mahajanga dia milahatra ilay vehivavy. Rehefa avy milahatra ilay vehivavy misy oloteny mandeha miteny tele dia rehefa izy manao taratasy dia avy izy manao zavatra hafa izy ka tsy hoe milahatra fotsiny dia mikolakolaka fotsiny. Maheno an'ilay madamo ameko dia ohatran'ny tsaroako ilay hoe raha fotsy dia tafihan'ny jiolahy dia nganareo tsy mba n'olona fa hainareo fa ena fa tena miarahaba ny vehivavy rehetra vehivavy mahiry profon'izany tsy dia misy vehivavy misaoty eny amin'ny tanjom-bato na eny Anosy fa raha toa statistika dia lehilahy 90%. Misaotra ny ziady hevitra kely ao an-trano dia raha sandaina nge ny asan'ny trano tena laniny ka raha matsika ray volana ary zalahy mipasoka manasa lamba rehetrarehetra. Vehivavy raha marary raha vita mitsangana fa ny lehilahy ohatrany toa dia manretaka tanteraka zavatra misy zany. Inona hoe mety efa hifanoatra hoe lehilahy zany tokony mba hitaky tovozon'ny vehivavy fa matetika ilay vehivavy bahina mitaky ilay tovozony efa tena ambonina reo vehivavy efa matanjaka nareo. Fanaka malemy tsony nareo fa fanaka mampalemilemy moa ilay any ihany zalahy zay fa marary soa ny vehivavy rehetrarehetra. Motendemantra raha mandiniky nareo raha manana raha fetin'ny ray sy fetin'ny teny fotsiny tena mifanalavitra be mihitsy. Vehivavy raha angaha tena toka. Ny faniriana araka ny resaka izay na teo ny ampetin'ny zavatra fa ho hay manokana zany ny atao hoe pragmatisme na ny fijerena ny tena efa zava-misy no hiainana ahafahana mba mitady zay mba metimety sy mba metimety. Mela kely vetivety aloha goty ilazan'ity andron'ny Nikitra ahoana le any Cameroun journaliste rampitso ity. Allô, dia ahoana fandena? Fidio soka maiza mifidy vehivavy hotom-ponao. Ohatrany tsy tena mazava ianao zany. Ohatrany sy taiko mamevy. Zaho le miantsika mandeha ry fa ninao vaina rehetra mbo fengy hoe ratsy be fandarana raha ohatra hoe misy nampiononanao zay ka nampiononanao zay hoe tena io koa mantsy miresaka maly za ty manendritra foana za ty manendritra foana fa maraina fa vaina reny izy vaina fa misy dia maninona moa fa manindra ty no vaina tena inona tabataba be bandekama ty tsy hain'ilay izy
manisa vehivavy io. Alefa ka, fa tsy mazava. Ie. Ao ka, alefa. Mametraka andro. Io imeniko anao zaza rehefa fotoana. Fa ny le lasa na mahatsiny amin'ny fazara agnaty hatramin'izao. Efa lehibe izao vao mandihy. Fa fehimbalo ako izay nakilao vehivavy. Fa tsy misy le lasa na foana amin'ny vehivavy. Nanolana? Izay masinareo. Nanina vehivavy izy? Na olona vehivavy? Lafa na matsy volaza amin'izy nanolana zavy manolana zavy. Tsy tatarainy. Zany nge tsy tataraina be. Iny patra. Iny vehivavy atrasa, iny atrasa, iny lehilahy. Kanefa samy manao zao e. Zay aloha miainga amin'ilay zava-misy le teneniko teo hoe ny hoe tsy akiteniteny ray samy biby. Misy ny atao hoe secret de polichinelle. Misy ainana. Tsy afaka atao idealina sinisy fa zava-misy folo. Salama dolo tompoko. Miarabe. Arabaina manokana ny vehivavy miaraka ny andro androany ity. Makasitraka. Zany tena adina hevitra be hoe andro ny vehivavy sy ny tariny fa karakoana raha mena azy ny vehivavy fa no nahitana amin'ny masoandro. Hiditra kely amin'ilay resaka daladala kely amin'ny Facebook hoe zalaza hoe ny maninona moa no inona moa le hoe ny lavina ny olonety ny lavina inona moa ty ny ordinateur portable. Izy io zany ny fahitako anazy dia mbola misy foana tika manao solution hoe ohatra ny tanivato zao le any vato ohatra hoe tsy mahasodirana tokoa ny aéroport raha nakitra havana andeho any ivelany na tena havana avy any ivelany dia aty ivelany mijanona. Fa iny mbola kely tena fifaliana ho an'ny izy kely tamin'izany hoe mamiditra ao amin'ny aéroport na dia mitsangatsangana fotsiny avy. Fa tokony sécurité any aéroport ny tokony. Ohatra n'ilay adaladala koa ilay mandeha any amin'ny arabe hoe misy mandeha mafy be dia manao accident dia asiana dodanina amizay avy eo. Fa tokony olona izay manao ny adalana no faizina no ahitsy fa tsy ny olona rehetra no mandraikanao fepetra sy mifanandrika amin'ilay izy. Dia ohatr'izay ihany le tamin'ny mandro hoe fiamo fa miverin-dalana zareo tamin'ny hoe tsy mbola tena tapaka ilay fa tokony décision ohatr'izay foana no raisina eto amin'ny firenena tokony hoe hijery solution approprié amina tangan-javatra tsirairay avy. Zakaran-dany fiantsoko an'izay amin'ny droit administratif. Zakaran-dany. Hoe le sampana ny anjera dia kapainatra amin'ny fakany le izy. Tsy tokony hoe ny avy avy tsy mamono no tapahana fa inona no tinanana izay na solution avy eo dia amin'ny raha toa asika rehetra. Io misaotra. Azo iverenana le izy raha mandray ampanetretena ny olona rehetra rehefa miresaka. Ny kapiteny hevitra nge nomena resaka momba ny vehivavy après-veny. Vehivavy nge mora faly. Zay mihitsy. Arabaina daholo arabaina riky Ralisa Gina Katrina ny vehivavy. Arabaina on Ralisa. Aizy Ralisa teo. Misy teny raiky zay Gina asa marina ve sa tsy marina? Gina moa momba ny vehivavy. Sa Gina. Ny trano tsisy tokantrano tsisy vehivavy ohatra ny vatana tsisy fanahy marina ve sa tsy marina? Marina zany. Marina zany. Idiranty azy zany. Marina be mihitsy zany ka. Marina ka. Zava daholo ka. Io makasitraka. Raha vao tsisy vehivavy zany na any anaty fikambana na ny tokantrano na ny toerana rehetra mihitsy raha vao tsy misy vehivavy any tena hafahafa be. Misy mazimazy dia foanana ny vehivavy dia zako ndeha ka. Allô? Miarahaba tompoko. Miarahaba amin'ny fandarana RDJ ihany ve zao azafady? Tompoko. Miarahaba ny RDJ dia miarahaba ny vehivavy rehetra e. Dia ny vehivavy niteraka ny vehivavy fa tsy niteraka lehilahy kory a. Dia le vehivavy manana tsikeri-taona androany. Dia ny vehivavy efa voantsindry azo lena hatrany am-bolohany eto amin'ny sanidena. Zany hoe le adama vadiny zany nanilika ko le vehivavy io namena le paoma ko tsy mba niteny izy hoe ka fitiavany anangy namezany le paoma. Zany hoe le vehivavy zany le lehilahy zany tokony anana fitiavana foana zay ampony hoe namezana zoan'le vehivavy androany
mba hitovy lanja zany le fitiavana amin'ny lehilahy sy vavy fa tsy hanilika le lehilahy raha matoa ny diso. Vehivavy foana angeny manome paoma, io paoma koany. Kanefa izy nitsiriritry an'le paoma. Iny moa zany kisarisary iny kisarisary satria mi-imaginer an'le izy hoe tena ozy le mpampianatra aminay tany amin'ny collège Saint-Joseph Ambatondrazaka. I mipasopasoko eo zany izy no tantara aminay. Izy moa naka le paoma le vehivavy. Naka le vehivavy tena aminay. Ay kaki le izy kay. Miarabany antarany Miaraba tompoko. dia ampavahiny amin'ny vehivavy any dia aravaina le vavitoka mpandaka dia laretaka. Tsy haiko hoe fahita le fangatahana le zony vehivavy alefa any amin'izy le fangatahana dia fangatahana any amin'ny OMS any amin'ny Nations Unies le fangatahana zony vehivavy fa zory ny olona efa manana zoro afaka maty rehetrarehetra vehivavy mbola natahana le afaka manokana ohatra aminay zao dia ny olona rehetra ary tsy misy vehivavy izy soratra maty fa maty ary tsy misy le ngara tsy misy zay le izy fa tsy tokony hoe andraina be vehivavy fa manao zorony eo any no dia fa nindrikery fotsiny hoe tsy andro manokana ho an'le zorony eo any zay satra betsaka. Ok. Tsy henoko izy teo fa ekeko fotsiny satria fatako mahafinaritra lolo. Fa ny hoe ankalazay tsiraizay tsy mi manao zay tandrifiny amin'izay tiavana azy fa soary fa mba misy andro natokana manokana le izy ake zay fa ohatra ka tena hoe loloavinao atapolo araka izay resaka izay dia mbola nofinofy indraindray satria etraka le teneniko izay hoe ny complexe maro dia maro ny tokantrano fantatritsika maro dia maro ny mpivady fantatritsika fa nanitsikaro foana le bandy ary ankatahana amin'ilay vehivavy ary rehefa miasa ary le bandy mandeha dia mody manao tay kafe fa zao azon'le bandy amin'le fitiavana le tika mifahafampo amin'ny aranofo sy sisa sady manaja no manevinahitra atsika rehetra tain'Andriamanitra tompoko. Ny fijereny tenanay azy dia tsy tokony hiadian-kevitra ty andron'ny vehivavy ty sy ny hoe mahasarobidy mahasaripady na manan-danja n'ilay vehivavy. Koa tika kristianina dia azo adino fa ao anatin'io baiboly io dia misy teny milaza hoe tsy tsara raha irery ny lehilahy. Zany hoe ilay tompo nahary misy zany no nahita ny fahabangana tao amin'ilay lehilahy ka nanome azy vehivavy. Fa raha ohatra koa ary andao ataontsika hoe hofoanana indray ny lehilahy. Manaraka daholo ireo vehivavy eo. Zany hoe efa nataon'Andriamanitra ny fameno io fa ny olombelona maha olombelona azy no namboatra rafitra metimety kokoa aminy araka ny fotokosainany ny filozofiny sy ny rehetrarehetra ny ainany dia namariparitra fomba mampanao hahatsaratsara ny fiainany tamin'izany vanim-potoana zany. Aza hadino anefa fa ohatika kristianina ihany dia izao ny teny ao anaty baiboly ao fa homeko vehivavy hendry hanangana ny firenena vaniny. Dika zay hiankina ny mahatsara ny firenena ny vehivavy vaniny. Fa za hadino tatojo vehivavy sy tonga lafatra tsy valahara koa izao firenena izao. Ary hoy izy nanamafy azy ny trano sy ny harena lova avy amin'ny ray fa ny vady hendry lova avy amin'ny Jehova. Dikan'izay mila vehivavy hendry tsika, mila vehivavy montina tsika, mila vehivavy mihaja tsika. Ny firafitry ny teknôlôjia sy ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana izao hoe manefy vehivavy hendry mifanaraka amin'izany. Samy tahin'Andriamanitra samafisitsika amin'ny resaka nataontsika teo mihitsy zay ny atao hoe pragmatisme ny fijerenany zava-misy ankapobeny ankehitriny tsy ahafahantsika manofinofy tsy mandrevirevy sy ny manao fanamariana momba ny Allô Mama, miaraba mama. Miarahaba salama aby. Salama bi. Ya, miarahaba ny vehivavy aby manerana ny Madagasikara sy ny any ivelany. Tratran'ny andro ny vehivavy androany 7 mars 2024. Dia misaotra an'ireo vehivavy ny antso rehetra teo e.
da tena nafinaritra dia misaotra ny madame Xena Amoro nanazavany momba ny vehivavy teo. Misaotra anao tompo. Oela velona aby ny vehivavy manerana Madagasikara sy ny any velany misaotra tompo. Dia tena raitra ny RDJ muzika hita tamin'ny fahita lavitra. Misaotra ny tale generaly ny RDJ Rasolo Jonatahina nanao an'io fa tena zava-dehibe tokoa. Tena mety amin'ny tanora sy ny artista ny RDJ muzika. Ka misaotra betsaka tompo fa tena raitra dia raitra. Misaotra tompo. Koa dia amin'ny raha soatsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any velany. Raha fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra. Koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy hakanavaka dia oela velona aby koa ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra manerana Madagasikara. Misaotra tompo. Satria misy bantsy ela velona. Antatra angala izy. Ay ve. Mamsala izy. Ay ve. Arabanana kopatanana ny tamatavy rehetra. Oela mahavelona. Kopatanana janaka. Allo. Miarahaba tompoko. Manamona tompoko. Zay mamangataka andro manokana mihitsy fa tsy mety zay ve tsisy andro mihitsiny. Andro ny tafitrano. Mba ohatra pitso ohatra mba andronay. Andro any ve tsisy ravaka ny lalana mihitsy eny an-dalana fa tsy zay sy ny lehilahy rery. Miandro ny sasakalina zany ianao e. Zay fa mazoto daholo. Dia loma ao an'gotara ao. Tena. Ny andro ny naty sy ny andro ny doky sy ny andro ny bôby sy ny andro ny joky. Inona ny tafin'ity atao sy mety dia vivakary ndrekaka manako zany. Tonga dia misafidy fotsiny safidy izay andehanana na viato nge satria kopatanana raleva ny tamatavy raleva. Saotra raha raleva. Ny tamatavy rehetra ka atako misy teo manko. Argotary efa tany Raleva manao Facebook beko. Raleva manko zao manomboka rapista zatsika hoe raleva lizy. Satria misy kodiarana ko. Mandeha foana. Araka le resaka natao tany am-boalohany, resaka vehivavy, resaka valizy, resaka ady hevitra pratika ny amin'ny ankapobeny, ny torohevitra hifanaovana dia tsy midika akory fa ny olona rehetra manan-kevitra hafa na tsy mitovy hevitra amin'ny tena na ny momba ny fankalazana ny andro ny vehivavy na ny momba ny valizy na ny momba ny fikarakarana ny resaka traboina ny vaksiny sy ny sisa amin'ny ankapobeny dia tsy mitondra hoe ahampandroso sy ady hevitra ampianatra sy ny sisa fa zao ny hahabo na ny lenta ny olona tsirairay amin'ny fiofanana azony no olana amin'ny ady hevitra foana. Ray resaka valomarisitsika zao. Tena misy olona tena resahako anao hoe tsara taiza amin'ray aman-dreniny izy. Ary ny atao hoe courtoisie na ny élégance, ny mamovaravarana vehivavy mivoaka, ny misaotra, ny manao an'le fihetsika le ohatry zao. Na misakafo dia misitona seza kely mipetrara. Reny nge tsy tokony tsy ho very maina fotsiny zany rehetra zany. Ohatranà rehefa tena variana tena manongo tena mihitsy nge hoe tena misy fotoana tena voatsindry ny taiminina ny fahalalam-pomba ny andraindray dia mihezan'le vehivavy rehefa le misisika le ohatra hijery fampisehoana dia misisika eny za moka manao fampisehoana fotoana eo na ilary sara sisihako indraindray nefa larisa hivoaka zany dia zako mitsara pida be zay rehefa misisy fa ataona fa ohatrany hoe resin'ny taiminina ny fahalalam-pomba izy zao salama tompoko toko vehivavy ihany koa mahazo salama ia nety aminay hoa zao hito maty nefa vehivavy tao mbola miasa mampianatra azy zanaka mbola mampianatra daholo zany ny vehivavy dia hoe rehefa milibra zany tsy manana zolo ny vehivavy hoe mba repo rehefa milivra rehefa mpampianatra libra mahazo ka fa misy fifanarahana ihany le izy fa io koa moa tsy miankina amin'ny miankina amin'ny ampiasana zany ny anay zao hiasa izy androany dia amin'ny 15 izy no anao rattrapazy tsy hiasa fa raha ny tokony izy tokony ho zay mety masa matsy ny andrareo mianatra foana
mampianatra foana le vehivavy rehetrarehetra fa tokony hoe mba ny lehilahy ihany miasa fa ny vehivavy tsy miasa. Resaka vola sy karama koa ilay izy. Okay. Mangasitraka amin'izay. Indraindray ireny daty ireny indraindray no tena le mibahana ao an-tsain'ny olona hoe vao avy n'ity daty ity dia efa tonga dia efa mametraka miloha tsy hiasa zany fa tsy mieritreritra an'le mba ino no mikitikika kely mba hoe mba amin'ny andro tsy niany. Zay aloha. Le radio papalora pihana le radio. Pihana le radio papalora. Pihana le radio. Vehivavy ary larisaka trandritsira be. Tsisy mitondra. Fa isona ka ty mapakaka logoty. Ianao misakosako. Izao. Ny vehivavy ny tsy miasa, ny embouteillage tsy misy. Ovino be dia be vehivavy zany. Izao. Iny mbaefaty milamina be mandrafa tonga ty fanavohatra. Aza mifanadroatro tena sira, tena style mihitsy mandeha. Lama be tena papalora zany tsisy vehivavy. Mandeha lery soko. Iny efa ao am-ponao ao e. Lenina indray. Ao am-pontsika ao izy hoa. Izay zany. Mandeha rery azy. Ny masoandro lalàna, manjotsy ny somby ny aina. Mitondra fiara. Nandritsy ny volana foineny no nanolokolo sy ny karana no anana ny aritireo ampisanana ny sotro ny rano titina ny aritireo fahorena ny tutu ny papi ny tacha ny tondra anchacha mraro vehivavy rehetra manerantany velominareo mafinaritra raga amin'ny manaraka indray hoe ranakary ny fintany ianao tandremo fatrondro isaorantsika ary papalora be dia be ny efa hitako kay ilay toerana hitako ilay toerana misy zavatra le hoe ho tantaraina moa rehefa avy eo za moa zany manao antso kely fotsiny fa tsy tenenina tsinona le toerana fa fantatra le mpamonjy an'le lanonana tamin'ny asabotsy misy akanjo iny le retsy nanaovana namantsika palitao ana commandant de bord ana fiaramanidina le izy mipetraka teo amin'le seza teo raha mba nisy nahita re ataovy zay mba hiantsona ny gôtina ohatran'izany any satria any amin'ny posiny iny passportko zafady any misy mitsangam-bolo ray maheno zao lasaiko zao tamin'ny asabotsy le retsy matimaty masoandro le izy teo zany fa samy variana de samy lasaka sao de pilaka laitsany de verilaitsany amin'ny mamany laitsany le izy any de mba atsoira ohatra nisy nahita an'izay tamin'ny asabotsy fa nafinaritra moa le lanonana de pilaka ainareo tika mipilaka pilaka de lasa mandeha miloko pelaka verba ohatra izandray zany zao aka pilaka zany hoe nisotro ny ohatrany tokony ho izy de zay mahatonga nahako tamin'ny omaly nilomano tamin'ny omaly afaliana tsy ompitratra satria de 4 degré ny afanany ranon'ny piscine de tapa-kevitra iroboka rehefa tena mitiniana tomboko lasy tomboko fa zahay rery tao anatin'le piscine na 30 metatra sy efa 10 metatra ny largeur tao ampahotoro tsara ny température le piscine tamin'ny omaly satria nahoana hitanareo fa tsy de nilomano tamin'ity saison ty ny antony ohatrany hoe nangatsitsika de rehefa misy kilona de mangatsika de hoe dieny mafana araraoty zavatra ny taitairiko tao anatin'le izy jerena sao de misy allergie amina température le mivoaka avy ao anaty rano de misy tantanmerina na ohatran'izany ohatra fa tsy naninona le izy fa nilamy le niteneniko teo niteneniko le izy fa tsy tenenina ny toerana de am'izay tsy maninona le hoe manjary fa mifankalala fotsiny le izy satria hoe ny Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverras partout où tu vas.
jusqu'à Tana comme au-delà. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be. Mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Ladies, prenons de l'avance pour célébrer la journée internationale de la femme. Ladies Night Bio, une soirée pour se faire plaisir, découvrir les meilleurs produits locaux bio et toutes vos enseignes favorites. Venez vous faire pomponner, profitez du marché nocturne et passez un excellent moment entre besties, animé par Recoubend. Ladies Night Bio, c'est le lundi 7 mars, de 16h30 à 21h30 à l'hôtel Ibis Amkourjan. Entrée gratuite, consommation sur place. Le marché sera encore disponible le 8 mars toute la journée. Stéphanie sera là, radio officielle RDJ, Ladies Night Bio pour profiter de tout, car le 8 mars, c'est ton rallye. Tonga ao Analakely ny idée de génie. Ha? Fa izy indray zany? Jiffy, le magasin ahitanao izay rehetra ilainao any tokantrano. Décoration, fanaka, kilalao, hitanao avokoa ireo kojakoja hikolokoloana ny ao an-trano. Aiza tsara hoe? Eo Analakely ny magasin Jiffy vaovao ao amin'ny immeuble Urbania. Tonga avy mitsidika fa tolotra tsy manam-paharoa ny miary anao mandavataona na ao amin'ny Jiffy Analakely na Andraharo. Jiffy des idées de génie. Crédit Cosmos Mirindra, tolotra natao anao, handrarà, piasa, ary ho anao izay te hanidatra ny asanao. Mividiana entana izay ilainao amin'ny Cosmos ary afaka alohanao tsikelikely ao anatin'ny 30 volana amin'ny alalan'ny Crédit Mirindra. 0 ariary ny petrabola ary azo antoka ny tolotra. Ary mahazo fanomezana na bon d'achat isaky ny manavao ny crédinao ianao. Piasa amin'ny orinasa iray ao ary nahita tombontsoa tamin'ilay tolotra Crédit Mirindra satria afaka analao tsikelikely ny fanaka rehetra no vidiko tao amin'ny Cosmos. Za koa zao tao amin'ny Cosmos mividy fitaovana rehetra ilaiko toy ny birao, ny armoara-neniko nananganana ny orinasa kely, afaka mandeha tsikelikely an'ireo entana ilaiko mandritra ny 30 volana. Tao amin'ny Cosmos no nividiana congélateur sy frigo. Nafako na produit ny épicerie afaka mifidy ny tolotra ny rindra, nafako nandeha tsikelikely ny vidiny entana izay nalaiko mandritra ny 30 volana be zao. Tonga va raha tia magasin Cosmos makany andinidiny fa ho raisina amin'ny mpifaligna ianao. Tanterao nofonofinao, safidio ny tolotra Crédit Cosmos Mirindra. Ararotsy ny tolotra hatramin'ny 20 martsa izao. Vente flash ny fils sy 20 mars. Ary izy koa fanomezana ho an'ny vehivavy ny andro ny 20 mars. Cosmos, votre partenaire de confiance. Mafonja ny riko dia tanteraka hatrany. Ndao hitraka sy anarina hiaraka no hianangana ho avy mamiratra ao Madagasikara. Mirahina tanteraka amin'ny malagasy ny simenitra mafonja amin'izao fotoana fanarenana ireo fonenana sy fototr'afotr'asa simba no rivo-tozany fanesy izao. Hatramin'ny faran'ny volana martsa dia afaka manjifa ny simenitra mafonja amin'ny vidiny miavaka ianao. Mafonja dia eo anilanareo hatrany indrindra amin'ny andro sarotra. Efa hitanao eny amin'ireo toeram-pivarotana simenitra mahazatra anao ny Mafonja. Ué! Andeha andoko-trano ahe! Andeha andoko-trano ahe! Fa misy inona e? Tona fandokoana trano zao e! Le voaloha zao mbola tsy amiko, manambola amin'izany fe tsika. Sa ianao mahita hevitra? Sady miorana mbola foana. Ahoana koa nandokoana trano amin'izany? Tsy azoko mihitsy. Shh! Nahita bon plan ane za e! Any Bricolong sika niantsena. Hatramin'ny 20 mars rehefa mividy entana marika irisy telo isika dia mahazo irisy iray fanampy maimaimpona sady mety daholo zany na amin'ny loko, vernis, lasure, enduit. Zany ve? Andao zao dia zao any Bricolong dia. Tolotra misy fepetra. Bricolong, tout pour l'habitat. Izaromay, feno otrikaina, be vitamina. Tsara ery, mahakinga ery. Mousli! Goûter vaovao be. Mousli! Natural sy be vitamine. Mousli! Mousli, goûter vitamine accord naturel avec Madagascar. Apem, var soja, sésame, chocolat, fenouil, misy vitamine raika amby roapolo amin'ny vidiny 900 ariary fotsiny. Tsiro chocolat sy mandarine, vokatra vaovao be atolotra ny Nutrizaza sy ny chocolaterie Robert. Ho antsika ankizy taona ny miakatra. Mousli, mahakinga ery. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Misy rivotra. Leo ako. Misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Tonga dia andray vahiny tsika ndry mba volanitra sady miaraba anareo arabaina aloha zany no miaraba ny Madame Rindra dia miaraba ny Ravaka Nzara. Italie.
hita ilay izy raisozy efa iny sorany tompo olona sekrentsika ie inona indray no entinareo amin'ny piano am'tiany ity nentinay ao amin'ny piano a miarabany vehivavy rehetra aloha tratran'ny androandroandy dia izay avy ao amin'ny première agence de microfinance PAMF dia manana tolotra manokana ho an'ny vehivavy na resaka tahiry izy io na resaka fampindramam-bola ie mazava ho an'ireto efa nanao tahiry izy nandritry ny embolana dia misy montant tedavina amin'ilay izy misy hoe tsy maintsy tsy zany ie dia mahazo frais de dossier gratuit fa hoe mba azahoany tsara ny andinindininy amin'ilay izy dia afaka manantona masivo anay rehetra efatra dia misy koa hoe hatreto ihany koa no afaka alainao miankina amin'ilay hoe tahirin'le olona anankiray tsisy hoe hatreto ny vola afaka alaina ao anatin'ilay findramam-bola io ve nefa misy an'io tahiry io ary dia mbola mitaky ihany nareo hoe antoka arakaraky ny vola indramina ny antoka afaka ataonao apahany amin'ny antoka le vola ao anaty tahiry fa arakaraky ny vola ilain'ilay olona ny antoka atao raha mihoatra ny tahiry zany dia tsy maintsy mila antoka zany ie ankoatran'izay Ankoatran'izay ny tolotra hafa izay omen'ny PAMF tolotra manokana ho amin'ity fankalazana ny andro vehivavy ity averiko hatrany miaraba ny vehivavy rehetra aloha natratra ny fety androany mirary soa amin'ny adidy sy andraikitra izay antsoroana. Ny tolotra faharoa araka ny tenenin-jara teo misy ny tolotra manokana izany hoe ho an'ny vehivavy rehetra izay manao findramam-bola ao amin'ny PAMF manomboka omaly 7 mars hatramin'ny 12 mars dia tsy misy sarany ny fikarakarana ny dossier izany hoe 0 ariary raha izay misy foana zany fa izany hoe amin'ity izy no tompoko. Izay ny tolotra manokana ho an'ity fankalazana ny 9 mars izany hoe androany nareo zany misy mandray ao misy mandray somasary maheno an'izany manko vehivavy androany sao dia hoe mikatonareo vitsivitsy manko ny assurance plateforme ampiasaina zany tena ilain'ny olona be foana satria hitanareo any reny polémique samihafa isan-karazany reny ohatra ny ahoana ny style ny contrat sy nareo hoe zany manana fond de garantie ohatrohatr'izany zany raha ohatra olona mahay tsara an'ilay zavatra tsy maintsy manontany an'izay satria nanomboka tany amin'ny microcrédit ny microfinance manko dia nandeha ny tontine samihafa sy ny reny avengers rehetrarehetra nampalatsaka ny inony ty le antaresty tsy maintsy point d'interrogation be dia be amin'ny olona moa zany. Ny totra afaka omenay ny olona izay manjifa rehetra ao aminay anatina groupe matanjaka ny PAMF anatin'ny groupe AKDN dia Aga-Khan Develop Network anisan'ny mpanao asa soa eran-tany ngezandrindra izy io izany hoe fiabilité financière PMF sy ny sécurisation ny volan'ny olona mipetraka ao
dia zava-dehibe tokoa ny PMF zany hoe tsy atahorana ho very tsy atahorana anjavona ny PMF firy taona nisina moa zay nareo 5 taona zao ny PMF mbola nitsery teo marina tamin'ny volana desambra zao zay nankalaza ny 5 taona ny PMF tsy nakanana fety akanao mihitsy zao zay amin'ny 2 taona amin'ny desambra indray zany miresaksika rehefa eo le palitao zany rehefa mirava nareo azafady fa ohatran'izany ny ato mirivotra aza ohatran'izany zay rehefa be dia zao zany mahafinaritra toy fandarana rivotra ny fandarana direct satria tonga de efa hita le palitao de natao le tahiry famplus teo moa izy teo oui le tahiry teo ve iny tsy misy hoe hatram'izao no fisoratana anarana fa zabe afaka miditra daholo zany hoe manomboka androany amin'ity fankalazana ny valomarsa ity ve zany ny fisokafan'io tahiry io io tahiry eparina famplus fa offre nisy tao aminay foana ka fa androany izy atao omena sehatra bebe kokoa mba hoe ahafahan'ny vehivavy rehetra izay mbola tsy nafantatra anazy misitraka ny tombontsoa rehetra atolony andao ny omena ny laharany tarby ho an'ny mpiaino manko mitady lahara tarby fanao rehefa ohatra zao hoe firy mba ahafahanay mifanerasera aminareo manontany raha ohatra ka sendrasendra lavitra izy na hoe aiza no azy ary ny aloha dia aizavy no misy ny ihe Batavy, Tomasana, misy any Anory. Marovoay, dia misy koa ny any Antsohy, Bealalana, Befandriana, Mandritsara, Mampitso, Port Berger, ary Banja. Nampianariny olona rehefa sendra ny olana izy satria matetika le izy zany somary raisin-tanana ihany izy ampiana rehefa anaovany zavatra le izy dia hitanareo zao mihitsy fa mety hoe loza ara-boajanahary nahazo azy sisa rehefa mandeha le fotoana na izy manko me mitombo zany ny atao hoe capital laviany rehefa le manao zavatra na raraka le contentieux samihafa momba ny resaka ny amin'ny voalohany aloha zay dia efa manao analyse de dossier tsara mba hoe entina anampiana an'le olona le findramam-bola fa tsy opozina ao anazy izany hoe ezahanay tsara ho arakaraky ny fahefan'le olona mameriny ny fampindramam-bola omenay anazy vehivavy mihitsy manko tena pozy ohatra ho fanafody ihany izy hoe tsy inona raha diso be loatra dia tsy mety raha kely loatra dia misy akoho io fatandremo tsy manampy anazy fa ao amin'ny antonony tsy mety amin'ny tsara no atolotra eo anazy ny afaka teneninay hoe fanampiana nataonay raha sendra hoe nisy olana le olona nandritry ny covid reny zao tamin'ny fotoana namay be teto amintsika dia nisy mifampiresahana tamin'ny mpanjifa dia niezaka hatrany zay nitady fanalefahana arakaraka mifampiresahana tena zay indrindra manko ne satria misy antoka gagazo dia ny fafambaraka samihafa ara-tsaina zany nefa fantatritsika ihany zany fa ny secteur primaire azonareo secteur primaire zay mety ho betsaka no miditra amin'io resaka ataonareo io amin'ny ankapobeny no tsy dia manana ny atao hoe base administrative izy amin'ny taratasy sy ny sisa dia atraiza zany minimum tadiavinareo mety io nefa misy olona ohatra hoe informel misy tolotra samihafa be da be afaka ohatra hoe raha informel izy ohatra dia afaka avy amin'ny karama no anaovana ny analiza dia anaovana ny famerenam-bola misy fampiresahana zany dia ezahanay foana manome le tolotra mifandraika aminy fa le izy zany ohatra ny hoe fanarahana amina olona anankiroa foana ihany le izy hoe mindrana dia mamerina dia niezaka izay manome fahafapo anazy foana dia taninay koa ny olona hoe mba ezaka merina arak'izay fanarahana hatry ny voalohany mba tsy ho tonga ny amina hoe fiangaviana io
indray tonga any mikakaso fa tsy nahatonga azo Hatreto aloha zany raha ny mpanjifa ny PMF dia azo lazaina hoe betsaka ihany efa nahazo tombontsoa satria efa nahatratratra amin'ny jifa tao amin'ny 15 anarivotra satria dia andray alefa MP aminao angambany fa mbola tsy eto am-pelatanako ilay tsy mbola alaina Tsiambary. resaka tahaka an'izany satria tena resaka eto Madagasikara misy ny banky tena banky primaire dia misy ny banky lasa microcrédit lasa mivadika banky dia nefa misy ny mbola microcrédit ara-pototra arak'ilay ataonareo zay. Inona zany ny tombony ho tadiavina rehefa manangana Rasoatsika rehetra dia mirasoa ho anareo rehetra vehivavy fa tsika rehetra zatra le zisilena na le manao zisilena dia lasa tsika rehetra le izy dia mirasoana vehivavy rehetra indrindra ianao ihany koa mirasoana kovavy rehetra le tsy mba hanatody tsara amin'ity androany ity ny fampiofanana andresana rehefa tonga eto mety daholo rehefa vehivavy rehetra rehetra zany fa ny zavatra tiako tenena fotsiny ho ana ambe folony volana izao io dia amin'ny herinandro zany ny akoho gasy sy ny poulet de chair na ny kofakana nofo zany ny programme amin'io fa 9 volana io dia ny alakamisy 7 volana kosa ny fampiofanana momba ny kisoa na ny fampiterahana zany na ny fanatavezana ny zoma 9 volana dia taranjana telo io ny akomana tody lava ny trondro ary ny foie gras ary ny sabotsy 7 volana dia taranja telo ihany ny omby vavy be ronono ny bitro ary ny tantely ohatran'izay le izy ao amin'ny cafétéria
tanymena ny fotoanantsika amin'io midina ary amin'ny vavahady ambany ary ny fidirana dia rehefa tonga eo amin'ny vavahady eo ianao dia efa tonga dia misy manory atsy io kafetariany lava ohatrany tsy nitenenao teo sa tsy ny koa manatody lava manteneniko teo ihany ny zoma fa 20 volana le izy fotoana zany ireo zany le programme ny zavatra ataontsika ao dia zay afehezanao ny taranja zay tianao atao amin'ireo fiompiana ireo ao anatin'izany ny fanamboarana ny tranony ny olana ho an'ny olona mantsy dia zao manana efitra kely ohatr' zao ako dia inona zany ny anaovako an'io ahoana ny anaovako an'io dia lasa ohatran'ny hoe sakana